Mbola hiverina ihany isika ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto moa resadresahana trano ny seho izay isongadina atsoatsy dia isan'izay koa ny fampisehoana irana amin'ny tarika solika amin'ny 7 ny volana novambra ho avy izao. Andraisantsika indray any Narindra ao anatin'izay tarika izay ary dia faly miaraba ny Narindra sy mandray tao fampalam-bofo indray. Faly miaraba ny Tinasoa dia faly miaraba amin'ny mpieno sy ny mpijery ny matv. Efa nambarako teo ihany moa amin'ny 10 ny volana novambra izay fampisehoana irana amin'ny tarika solika izay fa aleo kosa toizany Narindra hoe aiza ny toerana natanterahana anazy io dia hanomboka amin'ny firy izy io. Ny fampisehoana ataon'ny solika dia ao amin'ny CCSK Antanimena no atao amin'ny 15 volana novambra amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Anahoana kosa ny endriky ny fampisehoana? Ny endriky ny fampisehoana amin'ny ankapobeny zany dia maharitra adiny 3 eo ary mizara roa ny fandaharana zany. Ao anatin'izay ny anatanterahana hira eo amin'ny 570 eo. Misy ny hira vaovao anatin'izay moa zany sa hira efa nafatarana ny tarika solika hatramin'izay? Ny hira nafatarany olona aloha zany mazava ho azy fa tsy maintsy ho atao amin'ny fotoana io. Misy ihany koa ny hira zay mbola tsy fanao zany zay mbola tsy fandre zay tsy fanao ny tarika hafa fa ohatrany hoe ho foazina zany le izy. Zany hoe hira vaovao voan'ny foronina mihitsy zany izy io sa hoe zay hoe ny foazina zay zany hoe fa hiran'olona tany sa hiran'ny tarika solika teo aloha ihany? Ny tarika solika zany tsy manana tena hoe hira hoe anazy manokana fa hira notsongaina tamin'ny pièce théâtrale tamin'izany fotoana izany izay ny foronina mpamorona vitsivitsy maromaro dia mpamorona iray moa manana hira be da be dia ireny hira ireny zany no ezahana atao amin'ny fotoana io ny sasantsasany. Ohatra hoe hiran'ny zavo ohatra zany zao no isany hoe hoventsona mandritra ny fotoana io. Tahaka ny mahazatra moa zany misy Andry Ratinarivo, misy an'i Nakarabe Manantsoa, Justin Rajoro, misy ihany koa ny Rasamikasy, Gigi Tseheno, maro izy ireo fa tsy ary voavotanisa eto daholo. Manahoana koa tsara ny momba ny tapakila manokana izany toerana ahitana azy tsara ampahafantarina melo ihany koa ny vidim-pidirana iomanana amin'izay. Ny vidim-pidirana amin'io fampisehoana io zany dia Ray alina ariary ary ny toerana ahitana azy dia ao amin'ny CCSK Antanimena, ao amin'ny Super Musique Analakely ary any amin'ny Galerie Lisy Antanimora. Inona koa tsara ny afatra fanentanana maranantsika resadresaka sady Narindra? Ny fanentanana moa zany dia hoe tsy mifidy sokajy-taona ny fankafizana ny kalon'ny fahiny fa manasa ny olona rehetrarehetra. Ao aminay ohatra zao misy mbola 24 taona dia misy kosa nefa 170 taona dia manasa antsika rehetrarehetra fa matoa tsy mety le filaza zany le hira hatramin'izay na dia hoe efa tamin'ny 13 ary ny solika nanao fampisehoana farany dia matoa izy mbola tsy afaka ambavan'ny olona sy mbola ankafizin'ny olona dia izay ny mamalagasy malagasy dia foazitsika izy dia sady amin'izay ampahafantarina zay hira vaovao le mbola tsy fantatry ny olona izay. Eny ary dia misaotra ny Narindra ny vahiny tsy te tao vaovao. Dia misaotra ny Tinasoa, misaotra ny matv ary misaotra anareo mpijery sy mpiano ny vaovao. Dia mirary soa anareo tarika solika. Misaotra indrindra.